Matetika ny olona sahirana ara-pivelomana no tena tia mizara. Filaza matetika ny hoe mahantra dia mahatrahatra any ary ny manan-karena miha-manan-karena hatrany. Ny kely ananany sahirana aza mbola alainy eny aminy anampiana ny betsaka eo am-pilatana ny mpanan-karena. Ny rafitra ara-toe-karena dia mamokatra miaraka amin'ny arena, mihabetsaka ny fahantrana, mihamaro hatrany ny fianakaviana tsy manan-kelofana izay mampiroborobo ara-politika ireo fotom-pisainana izay milaza sy manamarina ny fanelikiliana sy ny fanafoanana farany ireo andiana mahantra. Raha mangalatra ny olona sahirana ny manan-karena dia lazaina hoe raha rambarotra izany, raha miaro tena kosa ny olona mahantra dia lazaina hoe herisetra izany, hoy Mark Twain. Ny fahantrany ara-materialy dia mora sitranina, ny fahantrany fanahy kosa tsy misy azo atao intsony, hoy kosa i Michel de Montaigne. Ny tena fahantrana dia ny fanahy, fahantrana ny saina dia ao anatin'ny tadio ateraky ny fisalasalana sy ny ayay ary ny taotra, hoy Swami Ramdas. Raha mandinika izany andian-tena izany sika dia mibahana eto ny tendron-javatra roa, ny manana sy ny tsy manana, ny ambany sy ny ambony. Zavatra samy mitovy daholo nefa ireo fa ny degren'ireo fotsiny no samy hafa ary samy angovy daholo izy roa ireo. Misy ny fadilanovana nefa sambatra ara-panay, misy kosa ny manan-karena ara-materialy saingy sahirana sy mahantra ara-panay. Ananany ny rehetra saingy mijaly ny fanainy sy ny sainy, tsy mety afa-po amin'ny fananana eo aminy ary matahotra lava sao angalarin'olona sao orobain'olona hanika miditra sy manantona azy daholo izao aretina tsy fantatra rehetra izao. Etsakila ny sahirana mila mitsaina na matoreny rehetra eny izy afaka ataony izany, saingy kosa matahotra lava ary manay lava hoe aiza indray no ahita sakafo hoanina an'io sy sakafo hoanina raha pitso. Izany dia midika fa zavatra iray ihany no manjo ny olona manana sy ny olona tsy manana. Ny itovizan'izy roa ireo dia samy manana tahotra, samy manana fahasahiranana sy arena. Ny mpanan-karena manana arena ara-batana saingy manana fahasahiranana ara-tsaina sy ara-panay. Ny sahirana manana arena ara-tsaina saingy manana fahasahiranana ara-materialy. Angovy iray ihany ireo, angovy mitovy tendro roa fa samy amin'ny degre tsirairay avy. Raha hiditra lalina amin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana mahazo ny zanak'olombelona isika dia betsaka ary mihabetsaka ny fahasahiranana ho an'ny vahoaka, nefa mihamaro kosa ny mpanan-karena izay avy amin'ny alalan'ireo vahoaka sahirana no mampanan-karena azy ireo. Araka ny noteneniko ery am-boalohany dia afaka sorohina tsara ny fahasahiranana ara-materialy, fa raha ny fahasahiranana ara-panay dia sarotra tena sarotra no hanao izany, saingy raha ao anatin'ny lalàna ny ara-panay dia ilaina aloha ny arena sy ny filaminana ara-materialy va ho afaka mikarakara ny arena ara-panay ianao. Fomba ahoana ny karakaranao ny ara-panainao raha anao sahirana, feno fialonana, feno tahotra lava hoe sao robain'olona zao, izay ny an'ny mpanan-karena. Oviana indray zao no ahita sakafo, nahoana zao irery no natokana hijaly nefa ny hafa toa mandroso tsara ny fiainany. Voahozina mihitsy fe zao sa inona ny antony mampijaly tena na ety ambonin'ny tany ety, zay indray raha mikasika io olona sahirana. Ireto misy tranga na angovy mihiba maromaro izay milalao sy mampihemitra lava ny fahombiazantsika. Afaka ampiovana ny fiainanao ity, mety avy amin'ny ireto zavatra maromaro ireto no mahatonga anao tsy mandroso sy ho sahirana lava, nefa avy amin'ny alalan'ny fandraisanao andraikitra, avy amin'ny alalan'ny rehetra ihany kosa no mety afaka nampy anao anova ny fiainanao. Matetika sika olombelona dia tia mitazona zavatra simba, vaky, lova avy amin'ny havana, iray efa nodimandry. Alohan'ny anomboana azy aloha, so misy teny hoe finoanom-pony izany na superstition amin'ny fiteny vahiny. Tiako aloha ny ilaza aminareo fa ny fiteny hoe superstition na finoanom-pony dia tamin'ny taonjato faha-efatra amby folo no noforoniny io fiteny io ary nampidina tao anatin'ny dictionnaire frantsay ary naparitaka tamin'ireo tany nozanahiny izy ireo tamin'ny taonjato faha-enina ambin'ny folo. Ny akanjo na zavatra ny olona marary na maty dia mitazona fampahalalana momba ny tompony, mitazona ny angovin'ilay olona ka manaraka anao eny foana iny angovin'ilay olona iny raha ohatra ka tahirizinao na anaovanao iny fananana iny. Misy amintsika tia sy tsy mahafoy lamba iray na dia efa rovidrovitra aza iny dia mbola zairina. Matoa ilay zavatra rovitra simba dia vita ny asany ka tsara izy avela na ariana any amin'ny toerana mendrika azy dia ny univera no manao ny recyclage ny iray angovo. Mitovy amintsika olombelona ihany io. Rehefa mody mandro ny olona iray na simba ihany koa
fiantsoana azy zany dia vita ny asany izay. Tsy afaka hitahiry iny razana iny ianao fa alefanao amin'ny toerana mendrika azy izy mba handry fiadanana. Misy aza ny sasany manolo ny lambany razam-beny mihitsy rehefa simba ilay fitafy any am-pasana. Koa nahoana ianareo olombelona no mifatotra sy mitahiry ny lamba rovitra na fanaka simba? Torak'izany koa ny fifidianana filipy. Ny ankamarozany ireny dia lamban'olona feno angovony ilay tompony taloha, izay nariany mety nampiseho malheur na zavatra loza taminy iny dia izay ny antony nanariany azy. Mety lamban'olona nodimandry ihany koa dia nariany avany, nefa ny vahoaka ty andalam-pandrosoana indrindra Madagasikara tena mifaninana amin'ny fivarotana sy fifidianana lamba friperie. Betsaka sy maro ny malagasy mahay manjaitra, saingy manjaitra fotsiny ireo orinasa gasy mba hampiakanjo sy manondrana izany aty ivelany. Izany hoe ny vahiny manariny tsy ilainy intsony, ary isika gasy kosa mandray ny harian'izy ireny, nefa mampiakanjo azy ireny, manome energia miabo azy ireny ka mandray ny energia miiba nireo vahiny. Tadidio fa ny fifampindramana lamba, fiakanjo na fanaka na firavaka na rehefa zavatra mikasika ny tena manokana dia tsy tsara ampindramana na omena olona hafa fa lasa mifanintona sy mifangalatra energia nareo. Ny tsara dia zavatra vaovao foana, ary na dia vaovao aza dia tsara raha diovina purifiena aloha vao ampiasaina na vao ampidirina ao an-trano. Fanaon'ireo olona taloha ny mampanaraka ny entan'olona nodimandry manaraka azy na koa mba ahafahan'ny fianakaviana manala ny aretina, ny loza na ny ozona izay nifaneraserahany tamin'ny olona marary na ny maty na velantenan-jolon-dalana ny entany manokana. Ireo olona mandalo ka makala entana no mitondra ilay aretina na loza na ozona ho azy, raha ohatra ka alainy ny zavatra iny. Ny kolotsaina sy finoana samihafa maneran-tany dia mampitandrina amin'ny loza teraky ny fampiasana ny entan'olon-kafa, ary manoro hevitra izy ireo mba hitandrina bebe kokoa rehefa manao zavatra izay efa nataon'ny olon-kafa ianao. Mety ifandray amin'ny olona marary na ratsy vitana izy ireo, ary mety hisy vokany eo amin'ny fiainanao. Misy ihany koa ny tsy manorony ankizy ianao ny akanjony ankizy hafa, satria mety amindra aretina ary mety hanimba ny fahasalamany ny fanadiovana ny fitafiny ankizy amin'ny angovo miiba izany, na koa manala ny angovo miabo ny ilay zaza hafa ka mamindra izany angovo miiba zany amin'ilay zaza hafa. Aleo ihany zany mitandrina. Afa kosa indray ny tranga raha ohatra ka samy fianakaviana iray no mifampindrana lamba na mifanakalo fitaovana. Azo afindra avy amin'ny alalan'ny zokony indrindra, amin'ny zandriny indrindra ireo zavatra ireo, satria ny olona ao anatin'ny fianakaviana iray manana microflora mahazatra sy angovo mitovy noho izy ireo razambe iray ihany no ny aviany. Tena ratsy ny manao kiraron'olon-kafa, satria mikitika amin'ny tany ny kiraro ary mamela marika ao ambadika izy ireo. Matetika atao amin'ny diatongotra ny olona ny fanaovana ody, fanarandia na manaradia ny fiatsoantsika azy amin'ireo olona manao ody mamosavy olona amin'ny alalan'ny tongotra, fanaranadia ny tongotra ny olona. Tena nataotra sy nitandrina ny ody io ny pon'ny Nouvelle-Guinée sy ny Rosianina. Noho izany finoana izany dia tsara kokoa ny manadio zavatra tsara alohany hanaovana azy, ary na dia fanaovana fombafomba aza fandiovana ara-angovo dia afaka ialana amin'ny zavatra ratsy hitongavana zavatra tsara aminao. Atao ritika olombelona ny fitaratra. Ny fitaratra vavahadin'ny loza ho isika. Misy mihitsy ny mataotra ny mijery ny endriny ao amin'ny fitaratra, misy ny tsy mampiasa fitaratra amin'ny alina na amin'ny ora voatokana. Ny fitaratra dia zavatra haingo-trano avoroaheny ny heriny ao anatin'ny dimension hafa ianao rehefa mijery fitaratra. Ny maso fahatelo sy ny maso panay no mahita ny fahamarinana ao anatin'ny fitaratra fa tsy ny maso tsotra na ny maso anankiroa. Ny hita ao amin'ny fitaratra ny fahamarinana, tsy mandainga ny fitaratra fa ny saina mahaolona no tsy matoky sy tsy mino ny zavatra hita ao anatiny. Na izany aza tsy fatao, ary fady ny mampiasa fitaratra, indrindra manisy fitaratra alohan'ny fandriana toriana. Afaka todika na saromana lamba raha ohatra ka tena tsy afa manoatra ianao amin'ny fitaratra ao amin'ny fitrano fatorianao, satria miantso fanahy tsy hita maso ianao manatrika anao ary miditra ao amin'ny tenanao avy amin'ny alalan'ilay fitaratra. Fadio ny mametraka azy ireo mba hitaratra ny fandriana. Mety hiteraka hery mampanahy izany ka manelingelina ny torimasonao. Torak'izany ihany koa ny fampiasana zavatra vaky sy simba, mamatotra sy manakana ny fanambinana sy fahombiazana manatona anao izany. Matoa simba sy vaky ireny dia maro loatra ny angovo ratsy sy negativa no hoaniny ka tsy hitany intsony ny ataony dia naleony manary ny tena na mamaky ny tenany, satria voky angovo miiba loatra
dia simba sy vaky ho azy izy. Tsy manana hery anangonareo angovo miabo itsony izy ka simba satria vita ny asany ary nanangona mihoatra ny azony natao izy ka simba rehefa betsaka loatra ny angovo mihiba ao aminy. Tsy fanao ny mitahiry calendrier lany daty lany andro, manakana ny fahazotoana hivoatra sy androsy izany ary mitazona anao ao anaty daty taloha sy ny omaly ka manakana anao anorona ny fiainana vaovao anio. Tsy fanao ihany koa ny mampiatrano zava-maniry plastika sy voninkazo maina ao an-trano. Mamono ny fahavelomanao izany ary mampihena ny androm-piainanao. Ny angovo ratsy dia midika fa ny vatanao ara-tsaina ara-panay dia fehezin'ny hery tsy hita maso. Ny angovo ratsy dia mety hiteraka olana isan-karazany toy ny fahaketrahana, fisafisafotoana, fiankinan-doha amin'ny olona na amin'ny zavatra, mametraka olana ara-bolana, olana ara-pahasalamana eo amin'ny fiainanao. Ny fikoritananao an-trano dia mametra ny fikoriana ny angovo miaby hiasa tsara ao an-trano. Ireto ny angovo maromaro miasa mafy mampihemitra antsika amin'ny fahombiazana. Angovo mihantona. Ny angovo mihantona dia ity angovo ity dia mifamatotra amin'ny tahotra ny saina na ny tsy mahatsiaro tena izay manakana ny hetsika rehetra, ny fisaintsainana ary mahatonga ny olona iray tsy mahatsiaro tena noho ny tahotra ny hovery, ny tahotra ny hanao zavatra tsy tomombana, matahotra ny ho faty, matahotra ny tsy ho tiavin'olona na ho very olo-tiana. Ny herin'ny fahanginana sy ny tsy fandinian-tena avy amin'ireo dia mampatory ny fahatsiarovan-tena ary mitazona ny olona amin'ny fanaran-dalàna na fanandevozana ny fitsipika izay manohitra ny fifoazany ara-panay. Ny angovo entropie na angovo ny korontana. Angovo ny fikorotanana dia miparitaka amin'ny eritreritra sy fihetsika tsy misy dikany izay manelingelina ny tanjony fahatongavantsika amin'ny fiainana lavorary amin'ny saina fahatsiarovan-tena na amin'ny esprit conscient. Ny fahanginana amin'ity dia mahatonga ny saina sy ny fahatsiarovan-tena mitahiry ny ratra-po, fijaliana, famantarana tafahoatra amin'ny tontolo ivelany ary manampitrotraka amin'izany ihany koa ny saina tsy fahatsiarovan-tena na ny inconscient mamerina matetika ireo ratra sy fahasahiranana sy tahotra ireo amin'ny fiainanao. Ao anatin'io angovo mikorotana ao anatin'ny tena io dia tsy afaka mivelatra ny fahatsiarovan-tena satria mitodika tanteraka amin'ny fiainana ivelany na ny extérieur sy ny fandosirany fihetseham-pony lalina ny tena mahatsiaro tena ka tafihitsika ao anaty toerana iray ianao. Ary ny farany ny angovo miemotra na ny angovon'ny famotehana. Angovo ratsy amin'ny fanimbana sy famangorana izany. Ao anatin'io angovo io ny faniriana dia mihodinkodina amin'ny fiainana hanimba ny tena sy ny ara-tsaina, ara-pihetseham-po na ara-batana mihitsy aza. Hery ratsy izay miasa manohitra ny fanitarana ny fahatsiarovan-tena sy ny fanehoana ny toetra ny fanahy izany na ny hatsara-panahy izy ity. Manakana anao amin'ny fifaliana, fifampizarana, fangoram-po amin'ny maha-olombelona anao. Ity angovo ny famotehana sy korotana ity dia ny famotehana sy ny fanakorotanana ny saina sy ny fanahinao sy ny olona manodidina anao. Mijaly ny fanahinao ary mikorotana tanteraka ka lasa mitarika olona hafa manodidina anao ianao mba hanaraka anao. Ireo rehetra ireo dia mora ny fanadiovana sy fialana amin'ireo mba hampivoatra ny fiainana. Ataovy matetika ny fandiovana vatana tsy hita maso na ny vintana na ny ora. Esory tao an-trano ny zavatra tonta, simba, fananan'olona marary na maty. Mampiasa zavatra vaovao ary diovina, purifiena na alohan'ny ampiasana azy na hanaovana azy. Aza vela hikorontana ny trano fa tsara raha milamina sy madio foana. Sasana vilia rehefa hariva fa aza vela mahatratra maraina ao an-trano. Aza matory alohan'ny fitaratra na mitaratra rehefa manomboka amin'ny 12 alina fa miantso fanahy hafa hiaraka aminao ianao. Atao fahazana azy fanao ny mandio ny trano, asiana ranomasina kely ilay rano andiovana ny trano na sira. Aza miaina amin'ny omaly, manararaotany anio, avelao ny rapitso anay ny rapitsony, manome fotoananao indray manaraka. Veloma.